Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana baba malala no iarona amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Miarabanao tonga somatsara eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny groupe izay maresy dia miarabantsika menakavy ary dia amin'ny fifaliana no anonona antsika ny fiadanan'ny tompo nizanizy mandray an'izao fandaran'izao nizanizy atokantrano idiran'izao fandaran'izao dia miara-miditra amin'izany ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'i Kristy hanapaka antsika tsiray avy. Misaotra an'ireo mifidy indray an'ity fandaran'ity iarahana amin'ity fandaran'ity amin'ity androany ity. Adiny iray sasany indray ny iarahantsika eto androany dia adiny iray sasany iarahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny hira, vavaka, tenin'Andriamanitra, famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. Koa dia mareta hatramin'ny farany androany vao tonga eto dia mampahery anao hoe tsy kisendrasendra koa natongavanao eto fa tena misy raha ilahan'ny tomponao ka dia mareta hatramin'ny farany mombanao ane Jehova. Dia raha nabavy Sylvie niditra voalohany teto androany raha tsy diso ny fijeriko avatia dia raha nabavy Sylvie no niditra voalohany teto tamin'ity androany ity. Ka ny eto amintsika moa izay miditra voalohany dia misy ny tsodrano menan'izay mba tafiditra voalohany izay mba valisoan'izay mba tafiditra voalohany. Ka ao amin'ny tantara voalohany raha nabavy Sylvie dia misy tenin'Andriamanitra izay omeko anao androany. Tantara voalohany toko faha 19 lavalava, 5 hatramin'ny faha 20 meko anao daholo androany. Tantara voalohany toko faha 5 andin'ny faha 5 ka hatramin'ny faha 20. Vatiko amin'ny aran'i Jesosy andra nabavy Sylvie ity tsarovy mandrakizay ny fanekeny dia ilay ny voadidiny ilay teny voadidiny no antarana ka arivo mandimby eny ilay natao tamin'ny Abrahama sy ny finiany anany tamin'ny Isaka izay naolo noranana ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely ka nataony hoe meko anao ny tany Kanana olovanao voazara amin'ny famolaina fony mbola olombitsy ianareo eny fony mbola vitsy sady vahiny tao ary nifindrafindra tany amin'ny firenena sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenekafa tsy nisy navelana nampahory azy ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voahositro ary aza manisy ratsy ny mpaminaniko. Halleluia, amen. Ho andra nabavy Sylvie zany tsodrano zany ho tanteraka aminao koa ane zany tsy fahavelan'Andriamanitra izy kitikitika anao tsy fahavelan'Andriamanitra ho anarin'Andriamanitra ny mpanjaka ho anarin'Andriamanitra ny hafa firenena manomboka ao amin'ny
patronanao sy ny toeram-piasanao rehetra ao dia tena hoe ho anarin'Andriamanitra no tenenin'Andriamanitra hoe za manendro ny voaosotro ary aza manisy ratsy ny mpaminaniko. Tahiteraka androna vavy Sylviana izany teny zany. Tahitopa Rodine Marie, Kodanela, Lovlitina, Yama, tonga soa ihany koa Erika Raka, Rodine Marie, Yama, Marina Tiana, Erika Raka, Eliza Tsiala, Lovlitina, Andoandry, Kodanela, Fanindra Zafandramanana, tonga soa razana Sylvie va nahazo tsotra teo. Tsiry Amboaramiel, Tilina Rakoto Azaka, tonga soa ihany koa I Kadaka di Kodaleoni, Eliza Tsiala, Niana Mahinsoa, Lazana Monika, Rasoanirina Fabiola, dia ao ihany koa Rambavlina, Artisanat de Madagasikara, dia tahiny tompo ihany koa Rahalahana Asany Apôstôly, Yama, Rantandrina Marie Charline, Marie Jo, Kodaleoni, Persava, Soameva, Anabavy Miady, Sosy Mpandresy, Mamsy Randry, tonga soa, Razana Monika, tonga soa ihany koa Erika Anatra, tahiny tompo Mami, Amen, tsisy isorina rana vavy Sylvie, ampifarinana amezanao zany. Andonia Suzelle, tonga soa ihany koa Isa, mbola tsy voateniko, Zamina Kamaradin'i Jesosy, dia tonga soa ihany koa Mampionina. Faly be mahita anareo mareta hatramin'ny farany. Izay ny azoko lazainareo mahareta hatramin'ny farany. Jehovah-Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy. Ida Rosemina, tonga soa, dia andao ary aloha tsika ny zavatra ataontsika voalohany milohan'ny zavatra rehetra aloha. Andao aloha tsika tahiny tokoa Indy, hitako nitrio Indy ny ataontsika voalohany aloha, dia andao hivavaka tsika miaraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Alleluia. Ka androany moa ny ekipa iaraka amiko eto dia ranabavitsika ranabavy Kodaleoni mivavaka fanombohana. Nitondra ny ten'Andriamanitra moa dia ny tenako ihany, nitondra ten'Andriamanitra fohy ho antsika, ifampahireto tsika androany, ary hivavaka ho an'ny firenena kosa dia ranabavitsika Fabiola. Tahiny topary ranabavy Kodaleoni, anao avy hatrany ny fitenenana. Amen. Andaharina vavaka fiambenina zao dia mbola hiarivavaka antsika mitrantsika fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra Ray tsara indrindra, misotranao izay midera mankalazy manome ny voninahitry ny anaranao satria mbola nitantaninao sy nivimbeninao natratrarana izao fotoana izao Jesosy malalo. Tsy nirinena ny tanjak'ezany Jesosy malalo fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy malalo. Dia ankehitriny Jesosy malalo mangataka ny fanatrehanao Jesosy hanatrika anay eto Jesosy malalo. Raha tsisy ny fanatrehanao Jesosy ny zavatra ataonay eto Jesosy zava-pony zany Jehovah-Andriamanitra dia mbola mangataka aminao koa Jesosy malalo. Misy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay Jehovah-Andriamanitra mamindrafo aminay mamela iloko aminay Jesosy malalo. Kanefa enao am-pelatananao Jesosy malalo izay mbola agny miasa mandraharaha sy mbola agny andalana Jesosy nefa mangeta eta Jesosy malalo anaraka ity fandahariny ito Jesosy malalo. Faingiany ny dian'izy ireo Jesosy malalo azavela ho veromaigna Jesosy malalo fanarahan'izy ireo anao Jehovah-Andriamanitra. Dia ankehitriny Jesosy malalo mbola apetraka fenao am-pelatananao Jesosy eo ilay mitondra ny toriteny Jesosy malalo pasitera Melabelatra ny toriteny eny hivavaka ny firenena Jesosy malalo mangataka ny fanatrehanao amin'izy ireo Jesosy. Anao ny ampiteny vavan'izy ireo Jesosy malalo teny zarena eto Jesosy malalo. Aokany tsy ho veromaigna Jesosy malalo fa hitoetra-pony tsirairay avy izay manaraka eto Jesosy malalo. Dia
misaotra Jesosy malalo amin'izany teny izany, dia misaotra Jesosy dia voninahitra ho anao ihany, fiadanany kosa ho anay tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andanabavitsika Côte-d'Léonie, raha vaviny Côte-d'Léla moa izy. Mankasitraka be anao tamin'ny asan'Andriamanitra, ny vavaka fanombohana izay nentinao dia Jesosy hamaly fitianao raha nabavy Côte-d'Léonie, fanatera ny ankonanao ho tahiny Jesosy hatrany mitombozy mitombo fahasoavana. Dia raha tojo tahiny Jesosy, tojo Jesosy mandrakizay kadaka fanarabaiko teo, tahiny tompo daholo isika menakavy. Androany mazahako moa hitondra tenin'Andriamanitra aminareo eto androany. Androany tsika, alleluia, iresaka zavatra mahafinaritra tsika androany. Iresaka zavatra mahafinaritra be tsika androany ary ataontsika mifanaraka amin'izany daholo ny hira izay ho ataontsika. Alleluia. Tsisy akitomany androany, tsisy akitanondronondrika androany fa iresaka zavatra mahafinaritra. Donke mepikely fotsiny hoe inona ny verset ovakitsika androany ifampahiresantsika. Mialohan'ny hinoantsika ny hira aloha dia atao jerentsika ny Romanina. Alleluia. Romanina, tahiny tompo aloha ikaraka, haiko izay ka mba narabaiko teo, ohatra mbola sy narabaiko teo dia itsiry amboara-mielona koa tahiny Jesosy. Hita Rozmina efa narabaiko teo. Romanina toko fahavalo andiny fahafito amby telopolo no vakitsika anaran'i Jesosy. Anisan'ny notoritsika ity teny ity manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Alleluia. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika. Alleluia. Amin'ny alalan'ilay tiantsika. Io no toko tentsika androany, ka tonga dia resaka zavatra fandresena betsika. Tonga dia indrindratsika voalohany mihitsy androany mpandresy dia mpandresy ianao, dia hitra toko tentsika avy eo. Alleluia.
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a, zay mihitsy ny toritentsika androany. Mpandresy ianao a, mpandresy tsika ao amin'i Jesosy. Alleloia. Mafimafy ny herinandro lalaovanao izy tojo a. Zara mahafinaritra tsika nge dia zao tsika manana n'ity andro androany ity. Alleloia. Ny zavatra lalovantsika misy mafy, misy mora. Manitra ny anemana, mavadibadika ny mamy sy ny mangidy a, ao koa ny masira sy ny matsatso. Fa ny zava-mahafinaritra tonga ny zoma ohatr' zao, velona soma tsara isika, hitsahatra isika. Zany tena manasanao mihitsy androany hoe andao hiditra amin'ny fitsaharan'i Jehovah tsika. Andro sabata androany a, fitsaharana androany nataon'Andriamanitra hitsaharantsika mihitsy. Dia Andriamanitra ne tena ampitsahatra anao. Mety eza koa nefa ianao hitsahatra. Alleloia. Za manokana rehefa tonga ny zoma arivo ohatr' zao dia zao ny hoe zay tsy vita tamin'ny herinandro iny an'Andriamanitra mamita azy. Alleloia. Zay tsy vita tamin'iny dia tokony tsy ho vita zany zay vita dia vita. Alleloia. Iny ihany no tokony ho vita. Rehefa antsika hoe dia tsy vitako ilay zavatra ohatr' zao, dia iny fotsiny ve? Tsy fotsiny iny fa tena zavatra ngeza be iny. Ary teny aminao manao hoe omen'Andriamanitra anao ny fandresena nezinezina. Alleloia. Ary izany teny izany mihitsy ika rehefa ny ampahelantsika androany vakiko manontolo aloha ilay teny teo. Tsy le Romanina 7:7 vakiko fa manomboka amin'ny 5:30 hatramin'ny 7:30. Romanina 7:5:30 hatramin'ny 7:30 any ho vakitsika tahiny tompo izay koa mbola tsy voaravako taminareo ireo. Fanaraha-paiko daholo kay. Romanina 7:5:30 vakiko amin'andro Josy. Iza ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka amin'ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondrovinona no fijeranay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manotra ny mpandresitsika amin'ilay tiantsika. Fa matoky fanafatesana na fiainana, na anjely, na rehefa napahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ambony, na ambany, ninninina amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Alleluia. Amen. Zany hoe
rehefa tena nytenenin'ny Paoly teto zany ry havana dia amin'ny Paoly ninona zavatra mandalo mitady hanasaraka anazy amin'Andriamanitra. Ireo zavatra zao mantsy afaka hanasaraka ny olona amin'Andriamanitra daholo. Misy olona mandalo fahoriana dia tapasaraka amin'Andriamanitra. Misy ny olona rehefa tonga amin'ny fahantrana dia manadio an'Andriamanitra. Rehefa anaty fanenjehana mahavaivay dia matahotra dia miala. Rehefa tratra ny mosary tsisy hohanina dia mandady lady ihany mandeha manambitamby any amin'ny mitady Andriamanitra hafa. Mavita mikohaka eny anoloan'ny Andriamanitra hafa rehetrarehetra eny. Sa fitanjahana ho ny ten'Andriamanitra. Enatra zany sa loza sa sabatra. Hoy Paoly efa noho ny aminao ange na amin'ny any mandrakariva toy ny ondrovonoana no fijery anay. Noho ny amin'ny Jesosy daholo raha noho ny amin'ny Jesosy ny androvantsika an'ireo zavatra rehetrarehetra zao. Hoe ianao zany olona mivavaka manana an' Jesosy nefa nandray an' Jesosy no mandalo fahoriana na mandalo fahantrana na mandalo fanenjehana sy mosary sy fitanjahana sy sabatra sy loza dia zao ny tadidio. Raha mbola noho ny amin'ny fivavahana koa ny andalovanao an'ireo dia manoloana an'ireo tsika ohatrany hoe resy. Tsika rehefa manoloana olana, rehefa manoloana problème dia misy toetra hitovizantsika amin'ny Jesosy. Ny toetra hitovizantsika amin'ny Jesosy dia zao: Jesosy rehefa nanoloana ny mpisorona be Kaiafa, Sadoseo, ny Fariseo ary Pilato nanoloana ny vahoaka dia tsy niteny intsony Jesosy dia niondrika. Dia nampimeny olona tokoa hoe zao ve ny atao hoe mpanjaka. Fa izao mety niondrika ianao nanoloana ny olana, mety ohatry nampalelo kely ianao nandalo an'ireo ady izay nalovanao ireo. Inona araka ny teny Alatotsy hoe mafimafy ny semaine tamin'ity semaine ity. Teteny ary resy hoe ianao tonga eto. Ny fahitan'ny olana anao ohatry ny resy ny pozitsika rehefa manoloana an'ireo dia ohatry ny ondrovonoana zany ny pozitsika. Za taloha mpijery an'ireny aiady reny taloha nalaza be zany atao hoe Pride, dia hatramin'izao mbola misy ny atao hoe UFC. Misy anankiray combattant anankiray izay mba mahafinaritra mihitsiny. Izy dia fijery dia ohatran'ny mampalahelo kely izay. Rehefa hitanareo rehefa ohatra hoe hiady dia ilay mifanatrika eo ambonin'ny ringa eo. Izy ohatry mampalahelo tsy mijery an'ilay olona ilay hiady aminy. Dia olona miady aminy ilay io mantsy misy fomba fandemetsana. Rehefa eo ianao dia tonga dia jerenao amin'ny mason'ilay olona dia anaovanao tarehy tonga dia tenenina mihitsy ianao dia resoko ianao ohatr'izao. Izy tsy miteza. Miondrikondrika kely tamin'izao vao nahita azy voalohany tsy hoe mampalahelo ty. Io ve tsy tontolo iray dia fahatandremo fa tena resiny daholo izay eo. Na olona ohatran'ny masika be zany ary manoloana azy, maherisetra be zany izy ohatran'ny tsy mety mijery an'olona izy rehefa sena mifampijery. Fa tonga dia resiny daholo. Tena mahay izy, tena matanjaka izy. Isika rehefa manoloana an'ireny zavatra ireny dia ny fahitany reny antsika sy ny fahitany manodidina antsika ohatry ny ondrovonoana. Nefa hoy Paoly, nefa amin'izany rehetra izany manoloana an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany dia misy zavatra anankiray mahafinaritra be. Manoloana an'ireo fahavalo satria raisina ho fahavalo ireo zavatra izao. Ary ireo zavatra manana tanjona. Manana tanjona ireo
teny andresy atsika, ny ampiondrika atsika, ny ampisaraka atsika amin'ny Kristy. Ny devoly rehefa mandalo olana antsika, dia satry ny devoly anararoatra, zany mahatonga antsika rehefa mandalo olana nareo mandalo ady, dia voatsapanareo fotsiny iny le ady fa tonga, dia tonga dia délivrance aloha atao voalohany. Ny devoly dia afatotra amin'ny rahan'i Jesosy, tsy mahazo manararoatra anatin'izao. Ny devoly dia miezaka manararoatra amin'ny occasion rehetrarehetra. Ohatra, mandalo tsy fisimbola tara ny karamanareo menakavy, dia ao anatin'iny tarakarama iny, ao anatin'ilay tsy fisimbola kely, raha ny tena manina zavatra tsisy dikany iny. Za mampiry anao tsy fisimbola zany, tsy olana zany. Misy io tsofin'Andriamanitra fotsiny dia misy irahan'Andriamanitra ny anjely tondra fahasoavana, tondra fitahazana mba marary andoha amin'ny vola tsisy zany. Tsy problème zany. Fa problème be raha idira amin'ny devoly atsehatra. Tsisy vola kely nareo dia tonga dia idiran'ny devoly feno ny tahotra anatinareo feno ny tonga dia atambe sara ny fisimbola io dia arangaranga ny daholo ny zavatra tokony ilana vola rehetrarehetra. Dia iny fa manomboka misy fatezerana aminareo, fahakizitinana, dia mitarika ady, kizitiny ramose, kizitiny madama, zavatra kely tsy dia maka izany, tonga dia mampiady, dia mifanaritaka ao an-trano, tsisy fiainana vanina. Iny izy ny atao raha lotan'ny devoly. Zavatra tsy tokony ho problème. Raha vao tsika tsy afaka raha lotan'ny devoly ny fiainantsika, dia tsisy problème daholo ny zavatra rehetrarehetra. Milamina daholo ninonninony olana rehetrarehetra lalovantsika io, raha vao idiran'ny devoly atsehatra. Fa za mitenanao fa na sery azy, sery ny aretinao, dia idiran'ny devoly atsehatra io, mivadika aretina be tena mety andringana mihitsy ka. Vola tsisy mitarika fikizitinana, mety hitarika fifamonona mihitsy. Amina zavatra kely tadinareo nisy zavatra iray indray andro, resaka télécommande na télé na amin'olona rangany le ramatoa. Télécommande na télé, mety tao anatin'izany zao hoe le rangahy te hijery baolina, ramatoa te hijery feuilleton, ny ankizy te hijery Peppa Pig, ny ankizy sasany te hijery Flash McQueen ohatra. Dia ao anatin'izay nararotany ny idiran'ny devoly atsehatra, ny famono. Tena kanareo misy olona misarabady amin'ny loka tsy ampy sira. Loka tsy ampy sira, tenika fotsiny ramose, fangatsika tsy manan-tsira intsony. Dia mitohy zavatra hafa izay. Misy fomba famaly le ramatoa, tonga dia ohatran'ny manindrona tampoka izany. Hoe tsy ampy sira fa maninona. Inona raha natao izay ampy ny sira? Ohatra tsy haiko. Inona koa raha mba mamaritra moramora? Fa mafaka aza mpamaritra dia ao. Ny devoly ao ambadika ireo zavatra rehetrarehetra izao. Ary ny devoly dia raha vao mikasika ao ambadika ireo, dia tanjona devoly tsotra ihany ny hasaraka antsika amin'ny Kristy. Tsy meloza amin'ny zavatra tenendrana-pako nambinina zany. Nareo mandinika amin'izao tareo ny olona mifamono tampoka ireny. Reny zavatra tsy makaiza daholo ireny. Ohatra azy zao le famaly izay. Tena jerenareo amin'izany, terenareo rehetrarehetra izany. Fa tena teneniko anareo, ireo zavatra rehetrarehetra izao fahoriana, fahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza sabatra ao ambadika ireo, ny devoly ao ambadika ireo, te hiasa ao ambadika ireo. Dia raha vao miasa manaiky asan'ny devoly ao anatin'ireo, dia tafasaraka amin'ny Kristy mihitsy. Tareo misy olona zao ohatra hoe mandeha manompan'Andriamanitra, mandeha mitory teny, tampotampoka io misy fetonga amin'ilay pastera. Ianao ve dia bisikilety io foana, firy taona nitoriana teny zao anao, dia bisikileta ny entinao. Jereny ny olona niara-nitory taminao efa 4 ny azy. Iny ao to dia ao anamarina azy zany.
Sabe hoe tsy Jesosy tena zany mihitsy hoe tena manenina tokoa ny olona ohatr'izany hoy ten'Andriamanitra hoe kanefa ozy izy amin'izany rehetra zany hoe zany rehetrarehetra zany tsy isy akanavaka na mbola mitombo ary ireo kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra no mmpandresitsika amin'ilay alalan'ilay tiatsika. Ary teny hoe tiako ampahaizana anao androany eto tsy hoe manoloana an'izany rehetra zany dia mmpandresitsika resitsika zany. Tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy mpandresy fotsiny fa raha misy amboniny mpandresy manoatra no mpandresy dia isika. Alleluia. Ary Andriamanitra zatra manao io zavatra io. Andriamanitra tena zatra manao an'io. Tena teneniko anao ny tena Andriamanitra amin'ny Efesianina ny mampandresy atsika tsy ampy an'Andriamanitra fa ny mahatonga atsika mihoatra noho ny mpandresy no mety amin'Andriamanitra. Ary za androany ty ampahery anao manoloana an'io adinao io, manoloana an'io problème lalovanao io, tsy ny ampivoaka mpandresy anao ny tanjon'Andriamanitra amin'io fa ny mihoatra noho ny mpandresy eo ambonin'ireo zavatra. Efesianina 4:20 amin'ny anarana Jesosy ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika azy araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ho an'izy izany hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, ho an'i Jehovah Andriamanitra izany. Alleluia. Ny anarana ty zany tokony hoe ary ho an'i Jehovah ho azy eny voninahitra ho amin'ny fiangonana amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka indrindra mandrakizay amen. Dia nosoloina ilay anaran'i Jehovah, nosoloina hoe ho an'ny tokony hoe ho an'i Jehovah zany dia ho izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika na iverintsika azy araka n'izay miasa aminy. Ry havana, mahay manao mihoatra lavitra, mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika. Miazakazaka izao tontolo izao mba ho mpandresy, mba handresy amin'ny fiainana, handresy amin'ny ady, handresy amin'ny olana. Tsika tsy miazakazaka ny amin'izany, tsy ampy atsika izany, tsy mankaiza amintsika izany mpandresy izany, fa ny atsika ny mihoatra. Alleluia. Ary ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia miandrandrano io mihoatra lavitra noho izay nieritreretinao io. Izay daholo ny olona atao amin'ny Baiboly, ny olona izay mitahian'Andriamanitra dia nanaovan'Andriamanitra mihoatra noho izay nieritreretany daholo. Hitantsika tsara moa ry havana fa ny ao amin'ny Samuela voalohany ao 7 misy tantara iray mahafinaritra ty. Alleluia. Tahiny tompoka anisy be aloha ohatry nitako miresaka amin'ny ankizy ao tahiny Jesosy ianao tonga soa izy koa mety mbola tsy voaravaka teo alohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra. Erikaraiky efa narapaiko tao efa narapaiko mary hortensine mbola tsy narapaiko ando andriko mbola tsy narapaiko tahiny Jesosy. Samuela voalohany 7 dia vakitsika ity tantara ity dia nisy ny tantaran'ny Davida izay nandeha nanafika Davida. Tahiny tompo felana rakoto. Davida nefa nandeha nanafika ny tanànan'i Davida koa nitafiany Amalekita. Nge vakitsika izany tantara zany andraisantsika fampahirezana andro. Samuela voalohany 7:1 namaliny Davida na Amalekita sy nandravany an'i Ziklaga ny soramandry. Ary noho tonga teo Ziklaga Davida sy ny olona tamin'ny andro 7 dia indro ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo
sy Ziklaga ka namely any Ziklaga sy nandoro azy tamin'ny afo. Ary efa namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy na lehibe na kely nefa tsy nisy ny vonona deray aza fa nentiny ho babo reo ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olona tonga teo an-tanàna dia ho indro efa levon'ny afo ny tanàna ary ny vadiny mba zanany lasa ny zanavavy efa lasa koa babo. Resy zany Davida. Resy ngery avany zany hoe olona voababo zany. Sy rehetra sarobidy teo aminy lasa daholo. Misy amboniny zany hoe vady aman-janaka ve. Ny tanàna may zany isika lehilahy dia manana an'izao foana hoe vola fitaly eri-po fanary. Ny zavatra materiel zany rehefa simba eo ihany. Mainy tanàna atao ahoana fa dia miarina indray. Fa ny problème teto tena lasatra amin'ny vady aman-janaka. Aina ny lasa any. Davida mbola tsy mahafantatra hoe maty sa velona, fa isika rehefa mandalo olana mandalo ady ny aditsika tsy mahafaty. Mitifitra ihany ny devoly fa bala blanc. Misy basy mipoaka fa tsy mahafaty. Satria nahoana? Io le voany tenentsika teo le tsodrano azony ranabavy izy moa nahazo ny tsodrano hiditra teto androany voalohany ranabavy Sylvie teo. Efa nitendren'Andriamanitra tsy ahazo ikitikitika ny ainy. Ny devoly rehefa ampahory any Joba efa nitenenina meloa. Tenen'Andriamanitra meloa ny devoly. Ny ainy azakitiana. Atao izay ataonao fa ny ainy azakitiana. Ka teto ho ny tenen'Andriamanitra hoe tsy nisy novononina dia ray aza fa nentiny ho babo reo dia lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanaratra amin'ny feoan'ny tomany ambara-pa tsy nahatomany azy intsony. Voababo koa nge izy reo vadiny Davida dia hianao ama Jezreelita sy Abigail ilay nivinadiny Kabala Karmelita, Nabala Karmelita. Ary olindrina Davida fa ny olona ny fampitoana hitoram-bato azy satria samy nalahelo ny zanalahy sy ny zanavavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampahery ny tena tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Tena mafy nahazo an'i Davida teto. Tanàna rava vady aman-janaka lasa ny olona niaraka taminy nivadika nanenjika anazy hitoram-bato azy. Ady zany sa tsy ady? Mbola mafy ho zany le semaine nalovanaareo tamin'ny terinandro teo mafimafy neny Davida tena mafy. Tena mafy. Fa rehefa tahaka izany ny zava-mitranga dia izao. Manaova tahaka ny Davida. Davida kosa naninona? Nampahery ny tenany tamin'ny Jehovah Andriamanitra. Lasa izy nampahe aiza moa manana aniza moa tsy maintsy eo amin'ny Jehovah ihany tsy maintsy andohalika ihany. Ary io Davida tamin'ny Abiatara-pisorona zanaka Imeleka. Masiny anao eto aty amiko ny efoda. Efoda zany le akanjo masina fidirana amin'ny efitra masina indrindra. Ilay fanaovan'ny mpisorona rehefa andehanao fanatitra eo amin'Andriamanitra. Fanentin'i Davida iny. Hoy Davida, nanontany tamin'i Jehovah hoe injehako va izany tsika zany? Hotrato fa izy dia namaly Jehovah kana hoe injeo fa hotratranao tokoa ary ho rarakao. Lasa Davida sy ny eninjato-lahy izay nanaraka azy ka tonga teo amin'ny renirano Pasora ary teo no nijanona ny sasany. Ary Davida sy ny efa-jato-lahy no nanenjika. Fa ny roanjato-lahy kosa izay reraka dia tsy afaka nita ny renirano Besora dia nijanona tany ery. Tsy misy masakana an'Andriamanitra tsy ombantsika na amin'ny be na ny vitsy. Na eninjato-lahy na efa-jato-lahy na mbola roanjato-lahy ary. Ary nahita lehilahy Egyptiana tany an-tsany olona ka nientiny tany amin'ny Davida ary nomeny anina raha lehilahy dia iny izy ka nampisotron-dranoko izy. Ary nomeny ampipanavy avy iray dity sy voropoka maina rosa-pao izy. Ary rehefa nihinana izy dia nody indray ny fahatelonandro sy atelonandro izy tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary io Davida taminy aniza moa ianao ravitaiza ary hoy izy zatovo Egyptiana mpanompony Amalekita ray anariny ny tompoka fa narary afaka omaly. Izay efa nanafika ny tany atsimo sy tany amin'ny Kerenita sy ny tany Joda sy ny tany atsimo izay ihany Kaleba ary nandoro any Ziklaga tamin'ny afo. Ary io Davida taminy
mitondra-midina ho amin'izany jirika zany va ianao dia hoy izy mianina amiko ianao amin'Andriamanitra fa tsy hamona ahy ianao nanolotra eo an-tanan'ny tompoko dia tondranao aho midina ho amin'izany jirika zany aho. Anoho nentinidina izy dia indreo nielera amin'ny tany izy ka homana sy misotro ary milanonana noho ny habehan'ny babo rehetra izay vazony tamin'ny tanin'ny Filistina sy ny tanin'ny Joda. Iza le mifalifaly be reto? Nanao fety mihitsy ny Amalekita satria talohan'ny nambaboanan'i Davida dia efa nambabo tanàna hafa be dia be ny Amalekita. Efa nambabo izy ny tany atsimo, ny tany Keretita sy ny an'ny Joda, tany atsimo izay any Kaleba ary nandorona Ziklaka tamin'ny afo. Farafahakeliny zany mponina tanàna efatra, tsy mponina fotsiny fa hatramin'ny arena sy ny matavy rehetra tao nentin'ny Amalekita. Inona natonga ny Amalekita nanao fety be? Ary noho ny nentinidina teo izy dia mieleran'ny tany izy ka homana sy misotro ary milanonana noho ny habehan'ny babo rehetra izay azony tamin'ny tanin'ny Filistina sy ny tamin'ny Joda. Tena naangona be dia be mihitsy. Tena andro fahavokaran'ny Amalekita tamin'ny tena ohatran'ny hoe raha nanao asa zany ny Amalekita dia tena hoe io ny tena betsaka indrindra io andro io fanafiana io no betsaka indrindra atao hoe chiffre d'affaires. Tena hoe tena ohatran'ireny hoe varotra rehefa amin'ny andro faran'ny taona ireny zany, ohatran'ireny magazay rehefa zoma hariva ireny zany, zoma faran'ny volana miantsena ny olona naangona be dia be mihitsy dia faly be nanao fety mihitsy hoe ay tena nentiny ataontsika. Neny Davida no nitafia noho ny robainy farany. Zao ry hamanao, misy fotoana misy olona manao ny ataony any ambadimbadika any, manao ratsy, mandroba olona, dia misy fotoana tonga eo aminao, ianao koa voaroba. Dia ianao aza miteny efa manenina ramba mivavaka ihany dia voaroba, tsy mombatsomby Andriamanitra. Ny tena marina nataon'Andriamanitra tonga eo aminao mihitsy aloha mpadroba mba hahafahan'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manafay mamaly ny mpandroba. Raha olon-kafa ny kitihan'ny mpandroba tsy mbola afaka hetsika Andriamanitra. Fa raha ny olona no kitikitihana dia eo Andriamanitra ilay mampitovy antsika amin'ny anak'Andriamaso, dia eo Andriamanitra ilay tsy mahatsindry fa tsy maintsy mihetsika. Ianao zany raha misy mpanao ratsy manisy ratsy anao dia tadidio fa eo no mifarana ny diany. Ary eo izy no anarin'Andriamanitra satria hatramin'izay mbola tsisy ninazon'Andriamanitra tao, mbola tsy an'Andriamanitra no kitihany. Fa rehefa tonga eo aminao amin'izay, eo Andriamanitra no hetsika. Halleluia. Dia raha misy olona zany teneniko anareo, misy matetika misy olona manisy ratsy atsika. Dia io olona io efa zatra mpanao ratsy. Dia nanao tany amin'olona kafatana izy tsy naninona. Nanao tany amin'olona kafatana izy tsy naninona. Nanao tany amin'olona kafatana izy tsy naninona. Dia zatra ny lalan'ny ririnina. Dia tonga amin'ilay tanana zatra ny tsotra tsy afaka hiforotra intsony. Fa za miteny anao, rehefa hanitsy ny olona io Andriamanitra dia ny hevitra hitan'Andriamanitra fahana manitsy, manafay, mampianatra, mananatra an'ireo olona ireo dia ny fikitihan'ny an'Andriamanitra ihany. Eo Andriamanitra tsy maintsy hetsika tsinona. Eo Andriamanitra tsy maintsy hetsika. Ny an'i Davida no voakitika farany. Dia ny faly zareo, tena ny faly satria be dia be mibabo. Dia izao no teneniko anao io zavatra antenenio no nentinidiny ireo dia indreo mieleran'ny tany ka homana sy misotro ary milanonana noho ny habehan'ny babo rehetra izay azo tamin'ny lanin'ny Filistina, tamin'ny tanin'ny Filistina sy tamin'ny Joda.
reo zavatra nohoaniny rehetrarehetra ireo amin'ny olona tany aloha tany satria neny Davida voalaza zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra ary izy efa nambabo ny vehivavy sy tany amin'ny Samuela voalohany toko 7:12 ary efa namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy na lehibe na kely nefa tsy nisy novonono na de ray azy fa nentiny-babo reo karasa nandeha izy na omby na ondry na olombelona rehefa ny Davida de voalaza ny ten'Andriamanitra fa tsy nisy nikitihany Amalekita ka raha namono omby reo nanao fety be tsy kisy any Davida ireo voakitika ireo neny Davida na de babo azy na rovan'Andriamanitra ho arovan'Andriamanitra ne zay rehetra mombanao na de mety mandalo fahababona azy ianao fahababona fotsiny ary vetivety fotsiny io fa tsy mikitika anao zany Andriamanitra tsy voakitika zany ianao tena pahirezako anao zany mety misy angamba amin'izao fotoana zao volanao mety solokin'olona misy aminareo reo mety voasolokin'olona amin'ny volanareo zao ny tadidio ty teniko aminareo ty any le vola fa tsy voakitika na de pisoloky tena efa tena ikoizana io nen'ny olona rehetra nataony tany laniny fa nenao tsy kitihany any amin'ny bankiny any io de aza matahotra raza mbola mitomany mbola mitoy ny tantara Alleluia faly zany ny Amalekita ny fetiny mihinana brochette be mihinana trafokena be mihinana ranom-boaloboka sy ny sisa fa tsy nisy tamin'ny ondriny Davida reny tsy nisy tamin'ny ombony Davida reny neny Davida voalaza fa tsy nisy nataony babo fotsiny Alleluia sady miaraba ny Rifania Laska zay avy nahitany Rifani Laska tonga soa ianao maritatra amin'ny farany de zao ny zavatra nitranga de mihinana sy misotro ny lohan'olona ny be mbola faly be izy tamin'ny babo zay azony andiny fa 7 tao anatin'iny mihitsy tao anatin'iny ary Andriamanitsika de mpitaritafika mahery fantany hoe eto ny fotoana anafianao ry Davida ao amin'izy le mamamo avy nanao arôzazy andiny fa 7 ary Davida namely azy tamin'ny takaliviny ka hatramin'ny apitso arivo ary tsy nisy olona afaka fa tsy zatofo efajato lahy izay nitaingina rameva ka nandositra efajato lahy ny tafandositra nitaingina rameva andiny fa 20 amizay ampairezako anao de raha araky Davida izay rehetra efa nibabon'ny Amalekita ary de azony Davida koa ny vadiny roa ary tsy nisy zavatra tsy azony na kely na be na zazalahy na zavavavy na inona tamin'izay nibabony reny izany rehetra zany de azony Davida avokoa ary Davida naka ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary netiny mielo ny omby hafa ireo zay ary netiny elo ny omby hafa ireo sady nisy ny antso hoe itony no babony Davida azonao tsara ve zany sary zany nandeha aloha zany ny Amalekita de nambabo ny ino dizy ty nambabo ny Filistine de nambabo ny Joda de nambabo ny Keretita de nambabo ny Kaleba nambabo ny Joda de lasa be be mihitsy zany de nambabo any Davida de mbola lasa be be lavitra fa rehetrarehetra reo avy eo tonga Davida nahaka an'ireo rehetrarehetra inona moa zany ny fanantenan'ny Davida revana raha niala tany amin'ny toerana nisy azy izy tsy nianavitra zay very tsy nianavitra izay very ve ny fandraisana rehetretin'ny Davida ho azy ny de niverina mba miverina mivady aman-janany ozy izy tsika rehefa mba very volinina ataon'olona ohatr'izany hoe rehefa miverina fotsiny re le vola ary dada na de misy kely fotsiny ana mba hifalininy ankizy tsy maninona
nefa volanao rehetrrehetra lasany pisoloky dia mionona ianao hoe raha mba misy kely miverina fotsiny mba anaovan'ny ankizy fety farany taona zay ny fandresena aminao. Ary matetikitsika manana an'izay fiononana zay hoe za tsy maninona fa tsotrany tsy nety le fanadinana nataoko fa zao na mention passable na après délibération ary vo afaka fanadinana tsy maninona. Tsy zany nomen'Andriamanitra anao. Efesianina 3 sao dia adininao 2 ho an'izay mahay manao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra eny, mihoatra lavitra noho zay rehetra angatantsika na heverintsika, mihoatra lavitra. Ianao mieritreritra rehefa mba afaka fanadinana fotsiny fa ohatran'ny mahita Andriamanitra no tena tsy ampy anao zany fa mention très bien nomeko anao. Alleluia. Davida raha niala tany mitondra ny 900 lahy tsy nanana eritreritra fa tsy mba hoe mbola mba velona ny vady aman-janako hoy Andriamanitra aza matahotra. Ny vady aman-janako ao velona, ny ondry amanosonao ombonao tafaverina fa ao ampiko zay rehetra efa nohariny ireo. Tejerenareo tsara, nanana mpanompo Davida. Ohatrany andeha naniraka mpanompo Davida andeha hiaza, andeha handroba, andeha haka ny fananan'ny olona. Dia rehefa azondreo dia anao fetindray alina fotsiny. Fetindray alina fotsiny, mbola tsy tapitra kory ary ny fety dia efa tonga Davida namoa. Tanareo avy niasa mafy ngeravandreo Amalekita ireo niasa mafy nambabo andreo rehetrarehetra ireo. Dia ny alina anankiray mba andeha hanaovan'ny fety, ngambany raha toke nanana divay 2 litra avy, mety mbola voan'ny fefangeny lany mety hanana hena 5 kilo avy hoanina ny alina iny, mbola voafefakilao ngeny lany vao nanomboka ngeny fety no tonga Davida. Ary na ny zavatra nandrahona teo ary mbola Davida ninana an'izany sy ny mpanompony. Ny fandresena neritreretiny Davida raha hiala tany izy mba velona fotsiny vady aman-janany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra, hoy ny ten'Andriamanitra. Dia raha araka Davida zay rehetra efa mibabony Amalekita ary dia azo Davida koa ny vadin-droa 9 ary tsy nisy zavatra tsy azony na kely na be na zazalahy na zazavavy na inona tamin'izay mibabony rehetrarehetra dia azony Davida. Neny Davida tsisy mipikana ray ary na akoho ray ary tsisy mipika neny Davida. Fa nampian'Andriamanitra zay efa nibabony. Dia nalefa ny Davida teo aloha reny dia nataony niavaka mihitsy hoe nasiany misy olona ny azo hitony ny babony Davida. Gaga ny olona fa tsy voamany hoe Davida mivery zavatra rehetra, mainty tanànany Davida, tsy manana omby-tsonga hoy Davida na dia ray ary. Ozy Davida fijona vavolombelona be verina avy any, ozy ny olona manao oeraoera, Davida tsy oeraoera, meo voninahitra ny Andriamanitra. Tambarao ny amin'ny jaintilisany fahatsarany alefa ny Davida eo aloha, ondry, osy, omby rehetrarehetra mandeha eo aloha dia tena hoe tony ny babony Davida. Ay Davida niala ao maly io, tsy andeha anavitra zay mba fara ositsika hoe tapapirohana sisa tsomay. Tsy zany ny an'Andriamanitra e. Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra no zay eritreretintsika. Ny zanak'Israely dia nieritreritra hoe ny fandresen'izy ireo dia mba lasa lavitra ny Egyptianina, mba tafavoaka ao Egypta fotsiny. Ozy Andriamanitra tsy ampy anazy zany. Za efa manao zavatra ozy Andriamanitra, za te hanao zavatra mihoatra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny Exodus 4:12 andininy 7:12 nampanantenay Mosesy ny zanak'Israely aza matahotra nareo janoana fa ho hitanareo famonjen'i Jehovah zay ataonareo androany. Ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay.
Inona ny hevitra zany? Ny zanak'Israely mieritrehitra hoe satria andeha dia tsy ahita intsony, tsy fakahita intsony. Tsy hifanina amin'ireo intsony na roviana na roviana. Andininy fa efatra ambin'ny folo andininy fa valo amby roapolo. Hoana ny zavatra andragny? Ary dia nikatona ny rano ka nanarina ny kalesy sy mitaingo tsoavaly dia ny miaramila ny farao rehetra izay niditra tao amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Izraely ka dia tsy nisy niangana na dia iray akory azy. Ataon'Andriamanitra hitany zanak'Israely mba hampilamin-tsaina tanteraka ny zanak'Israely hoe tsy hitanareo intsony tokoa ireo dia io hitanareo fa reo fa voatelin'ny ranomasina. Zany tsy hita intsony izany mantsy mbola mampatahotra ihany hoe mety tafapitany ranomasina mandeha samby any ny Egyptianina ny reny dia mbola fakita afaka 10 taona. Ny fandresena ho anao androany tsy ianao miala ao Egypta fotsiny fa ny Egyptianina tsy hitanao intsony mandrakizay. Halleloia. Ozy izy i Josefa, za ozy nanovy fa indreo ny kitana rasikeva kitsika dia nanao tsara. Nanofy Josefa nanofy Josefa dia nanofy izy hoe indreo niarina ny amboarany any amin'ny Genesis 7:30 any zany andika 7. Indro niarina ny amboarako sady nijoro ary reo ny lahatra nanodidinako sy ny amboaranareo ka nikoaka teo anatrany amboarako. Dia mbola nanofy indray izy dia nahita amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana 12 nikoaka teo anatrehany. Masoandro sy ny volana dia endriky ny ray aman-dreniny ary ireo kitana 12 dia ny ralahany. Dia tezitra ny ralahany. Efa manino ianao zany zay zany dia ekoaka aminao. Fa ny tantara rehefa tonga any amin'ny Genesis 5:7 sy 5:7 sy ny sisany dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ary niainga amin'ny Genesis 4:4-1 ny soramanitra ny findran'ny Israely sy ny ankonany ho any amin'ny tany Egypta. Andiny voalohany ary niainga ny Israely nitondra izay rehetra nananany nakany Berseba ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Tsy ny ralahany Josefa rery ny ekoaka teo anatrehany fa ny ralahany sy ny vadiny avy sy ny zanany avy ny zavikeliny ny fianakaviana manontolo i Josefa no niantoka ny fiainany. I Josefa no nitady toerana hipetrahany. I Josefa no lehibeany. Ny fianakaviana manontolo ny nofisiny Josefa ny ray alahy 12 fa ny fianakaviam-be rehetrarehetra hatramin'ny taranankiray ny zana-baosy ray ny zana-bersy ray rehetrarehetra ho niankina tamin'i Josefa ary nanaja ny Josefa daholo. Tany nomeny farao an'i Josefa ny atao hoe tany Gosena no nomeny Josefa reo. Tsy nisy ny ainany ireo raha tsy Josefa. Tsy ny ralahany fotsiny ekoaka taminy, ny vadiny ralahany, ny zodany ralahany, ny rafozany ralahany, ny zanakanabaviny ray ny anadahany mamany tsy rehetrarehetra ny ekoaka teo amin'ny Josefa. Zany ny Andriamanitsika rehefa manao zavatra ravana. Raha mampanantena zavatra ray anao Andriamanitra dia tadidio fa possible 2 na 3 na 4 iny. Bebe andranabavy amin'ny ray zanabe. Miala tsy fa mbotonona moa ny ray zanabe.
taloha mantsy manao letsy zay ray ro telo ray ny zanabely fa aike tena nisy avanareo ray ny zanabely fa dia mialatsiny raha zavatra ray ho any tenen'Andriamanitra anao ny Andriamanitsika Andriamanitra mahay manao mihoatra ary ny tenen'Andriamanitra mihoatra manoatra noho mpandresy tsy mpandresy zany fotsiny ianao manoloana ny adinao manoloana ny olanao io tsy mpandresy fotsiny ianao fa saintsaino zany hoe mbola mihoatra noho ny mpandresy rehefa zay mivady efa jonaka vondoela taminareo teto foana moa fa zay mivady dia olona za moa zany indrindra za moa zany fa mavadika mampiona moa dia teo izy tsy nanary hafa dia niaraka tamiko teo fa tena rehefa tao anatin'ny olana dia tena bokany trosa hainao moa rava zany hoe bokany trosa tena boka tena hatrany tapondohatra ny ampaladi tena hoe boka tena hitako zany hoe tsy hoe olona nisy trosa tsy hoe olona nanao trosa fa tena hoe bokany trosa zao ny fiainako taloha tena efa tsy hitako tsony zay lalaka ivoahana dia raha nanany lovely vola 500 000 dia lasa midina 500 000 amin'ny rodinina dia averiko 1 million amin'ny rodinina dia tsy mahita merena ny rodinina 1 million fa midana any amin'ny aina maheso 1 million dia averiko 1,5 million dia amelanako ny aina maheso 1,5 million indray mitady indray any amin'ny marizo 1,5 million averiko 2 million zany ny fiainako tao anatin'izany dia eritreretinareo efa tsy nifidy olona amam-bola ntsony tamin'izany dia eritreretinareo hatramina électricien mpamboatra ny tomobiliko tena hoe olona tena hoe irakirahanao nindramanao voly dia inona ny zavatra mitany hatramin'le électricien misy fotoana tsy samandalo eo amin'le toerana fanamboarako tomobila fa manao détour mihodina miafina hatramina olona tsy tokony efenana ny efenako nindramako voly tena hoe pitrosy dia zao ny zavatra mba rehefa nivavaka amin'izay dia zao mba tonombavaka hoe jesosy tena hoe mba hafao amin'ny trosa zay alleloia mba hafao amin'ny trosa fa mafy tena nanomboka ny vavaka hijoroako vavolombelona aminareo fa roa taona nivavaka izay tamin'izany tena tsisy ninona kazavy tena tamin'izany tena efa hoe piso loko mihitsy ny surnom tamin'izany tsisy tsy manam-bola amiko nefa za ny antondindramako vola matahotra ny gadra matahotra ny hotorian'ny olona dia lasako traintsy mitady ny hevitra indramana foana nomezana volan'olona dia zao ny zavatra nitranga nanomboka nivavaka izay tamin'izany rehefa nivavaka dia nanomboka ny sokafan'Andriamanitra ny lalana telo volana taotra ny anivavahana nanomboka ny sokatra ny lalana ny fandresena ny eritreretinay tamin'izany mba ho afatrosa fotsiny fa ny zavanafinaritra dia zao roa taona tetiariana tariana nivavahanay dia nanokatra société zay moa zany fa mpivarotra tomobila foana moa ny asako hatramin'izay dia sokafana ny tompony lalana efa tena nitahin'Andriamanitra be zay zany dia nanokatra société zay dia ny société anay ny anaran'ny société anay hoe takalo tamin'izany nareo raha mahita any amin'ny gazety midisy vidivarotra hoe takalo dia zahay iny dia ny fandehan'io société ny sokafana io varotra tomobile dia zao le soratra zao le mba ohatrany hoe fandarantsika zany zao misy teny faneva hoe tsara 6-14 hoe mandehana amin'izao herinao zao dia ny teny fanevan'ny société anay zay hoe takalo tamin'izany dia zao tongava atao zay fanarahana zay fotsiny zany hoe zao foana ny tenenina ny olona ninona tomobile eo aminay ka misy olona tonga any dia miteny hoe tendry mba tiako tiry radana tiako tiry mampionina dia zao fotsiny tenenay tianao io mediraro rehetratrano andao hiresaka andao hifanaraka fa amenanao io atao zay fanarahana inona zavatra nitranga ny nampalaza ny société anay io dia zay
manome mivarotra tomobila alotsy kelikely ohatrandreny karaza reny tonga ao aminay zany ianao a rehefa tianao fotsiny io matotra tsara fotsiny ianao de miresaky tsika de alotsy kelikely ary be debe a ampanetreteny tenenareo fa betsaka ny olona natadidy anay olona tsy tokony hanana tomobile fa manana rehefa tonga eo aminay atao aminay zany société anay a de manao ohatr'izao ny fomba fiasa ohatra misy tomobile eo amidinay de tonga avany le olona manambola izy a tsy ampy ny volany fa manana entana izy azo anampiana azy ohatra misy tomobile zany ohatra de vidiny vola de tsy ampy vola de ampiny ohatra hoe ampiny entana ampiny écran plat na ampiny ny seza reny salon complet reny ohatra arakarak'izay fanarahana eo de atao ohatra aminay tamin'izany efa misy toerana malalaka de eto ny tomobile de rindray entana de mijery ny olona misy salon cuir eo misy bahut misy olona zao manana salle de musculation reny de nidiny mihitsy le salle fa te hanana tomobile izy de nafindra atao aminay daholo le matériel rehetrarehetra reny de lasa ny tomobile de io mipetraka eo de tonga avandray misy olona tonga de mividy an'io zany ny nataonay ino am'zany zavatra tika tongavana nanomboka teo le mpitrosa be taloha tsy afaka tamin'ny trosa fotsiny fa lasa mpampitrosa indray zay indray ny lasa mpametsy kelikely ary tena teneniko anareo araka ny tenin'ny Angela mihitsy fa be deaibe ny olona nananana trosa tamin'izany dino amin'ireny trosa zay taloha zany a zay olona izy tena itsoahana daholo indrindra olona tsy nanana volana tsy tadiny hoe nanambola tamiko de efa mialatsiny rangah am'le mialatsiny am'le iny sao de mba nanambola tamiko tsy tadidinao ntsony nisan'ny olona nanambola taminao fa zay tamin'izany zay tonga aminay de mandetsika de efa misy carnet fotsiny sisa hoe ianona mandoa zao par mois fa misy karazan'olona misy artiste be deaibe tamin'izany tena be deaibe ny artiste mpaka tomobile aminay ny artiste hitanareo amin'ny télé reny be deaibe tamin'ireny tonga aminay maka tomobile mpanao politika mpihira mpilalao sary mihetsika mpikabary ino avy reny olona malazalaza reny de zay taloha manakarama olona de le olona karamaina io ny asan'io mandeha maka volany aman'olona fotsiny rehefa tonga ny daty am'le 5 ary amin'ny anina misy vola zao alaina ary de mivoaka izy any de mandeha fotsiny lista ianona toko mandoa zao andro any ianona toko mandoa zao andro ianona toko mandoa zao andro ino am'izany zary tiako tenena anareo ny hoafatrosany mba programanay fo izy Andriamanitra fa tsy mbadiko mihitsy nareo indray ny anana aman'olona fa nafinahitra nanana trosa taminay tamin'izany zay tsy mba nanakatra volana zany misy olona tsy mahaloa vola tonga amin'ny fotoana andoavana vola tonga ao an-trano mampalelo mahitazy menakafo kely tonga mba iresaka kely amareo mivatsy efa tena tsy tratra le izy fa nisy olana ohatra zao de zavana finaritra anay de zao zay teo ny andro fantatray tsara mihitsy zany ohatra ny ahoana zany ananan'olona vola ohatra ny ahoana ny adi-tsaina am'izany ananan'olona vola zay tsy namaly ratsy ny ratsy tsy mbola be deaibe ny olona tanaty zany asana zany tsy nandony volanay misy ohatra zao misy gendarme gradé be zay taloha maka tomobile fa rehefa tonga ny fotoana tonga adaovana le vola zay fotsiny teneniny anay tamin'izay tsy manana ny vola tsy manana ny vola fa ataovy zay ataonao fotsiny ataovy zay ataonareo fa zakaiko de iny amony ataonao fa de andehanao inona mo ianao zay tsy mitory olona zany zay rehefa mivavaka fa ny Andriamanitra na de be deaibe ary olona tsy nando vola tsy nety nahandra mihitsy zay satria maninona sy ny Andriamanitra efa nanapa-kevitra ny tany zary tiako tenenanao de zao nampitrosa ianao zao de anao afaka avadika tsy ho afatrosa fotsiny fa ho mpampitrosa mihitsy indray ianao avy eo satria nahoana Andriamanitra manao mihoatra lavitra noho zay nieritreretinao amen nisy fotoana nisy asa zay ny raha nao taman'olona ny izy olona mividy zavatra aminay ny anay anisan'ny mba zavatra mafinaritra ny olona mividy zavatra aminay rehefa hividy an'io zavatra ny olona de
vita ny paiement dia eo ny vola dia miditra ao an-trano eo ny vola dia ivavahana aloha iny tomobile iny tena marina zany ivavahana dia tsofina rano mba handeha tsara mba afaka ny andony vola ny olona ka raha simba moa iny tomobile iny na potika na ohatr' izany aiza ny andaovany an'le vola vita ny fifanarahana dia mifarana mivavaka sy ny fisotroana ranom-boankazo ao aminay anisan'ny nafinaritra ny olona nge tonga atao aminay aminay zay tonga ao aminay menay ranom-boankazo zay tonga ao mena CD gratuit isaky mividy tomobile na tsy mividy ary nandray olona mandalondalo ady dia mena CD anaty tomobile zay mividy tomobile dia mena CD any mampionina any aminay zay reny ny société manao an'izany taloha hoe olona andeha hijery tomobile ao aminay dia payenay ny gasoaliny azonareo hoe zany tena maro zany teneko anareo ohatra hoe olona vanitosy tena mba te hijery tomobile any tatafara fa tena lavitra tonga fa mena gasoaliny raha tsy raiko tsara dia mena gaso dia tonga any olona dia zay no mipeny gasoaliny alleloia zay nge mba olona niavaka rehefa na olona mivavaka manao afery dia tsofinay rano alleloia tsy hitaritsika lava be manjary lasa momba indray re torotemy fa ny tena zavatra ngeza be dia zao ianao babo ianao zao ny fandresenao anao babonao zay nambabo anao ary babonao miaraka amin'ny babony izy alleloia ohatra ny babony etomboanao ohatra ny ondrovonoana fa zao tsy izay le zavatra mitranga izy ho babonao dia ny babony ho babonao ihany koa azonareo hoe zany manana finoana fa ho tanteraka aminao zany raha inonao mpandresy ianao dia mihoatra no mpandresy ianao alleloia ny olona nambabo anao mba ho babonao kosa miaraka amin'ny babo zay efa ny babony hatramin'izay nisy olona indray andro ny sasa ho ataonay dia nalain'le olona iny volanay tena alain'le olona ka zay na dia tamin'ny fahatokisana nalain'le vola tamin'izany nalaza mihitsy hoe very vola be zay tamin'izay fa ny zavatra tsy fantatra tsy napozina taty ambadika nivadika fitahina ao anay io tena jerenao daholo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra nitranga tao aorinan'le izy sarotra be le nazavanareo an'le izy fa le fahababona ny ohatrany hoe le vola very io ny verina tamin'ny fomba tsy takatry ny sainy efa ho avy roa eny fa amin'ny fomba zay tsy takatry ny sainy ka hoe nisy zavatra be dia be lasa nisokafan'le izy dia ohatra mampitetena hoe soa ihany fa very le vola fa ohatra hoe nampitombo vola zany na le tao ny fahababona ho atsika ny tena marina fahababona ho an'izay nambabo atsika ary isika io tsy mivoaka mpandresy fotsiny amin'izao fa tena mihoatra lavitra noho ny mpandresy tononoko amintsika rehetrarehetra ny fandresena inona ny adalovanao androany dia inona ny fandresena mba tena nofinofisinao hoe raha mandalo an'ty ny fandresena ao anahy dia zao zavatra zao fa teneniko anao tsy mijanona eo io andaontsika hitifitra ambony andaontsika tena hiandrandra ny ambonimbony kokoa no hifandresena ny eritreretintsika io ohatrany mba tiako ahita asa zany mivadika na dia asa zay misy fotsiny ary tsy zay misy tena hita izy asa tao anatin'le tsy eritreretiny mihitsy amin'le tsara ny tiako lazaina fa tsy amin'le ratsy zany ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra ary mbola te hitenanao hoe mahafinaritra ny miaraka amin'Andriamanitra ndao hivavaka ndao nompo an'Andriamanitra ndao nompo an'ilay mahay manao mihoatra noho izay ny eritreretintsika oly tenin'Andriamanitra ho an'ilay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na hiverintsika aza araka lery izay miasa ao amintsika mihoatra noho izany ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao samy mandresy avokoa samy mibata fandresena avokoa ho tahiny tompany isika rehetrarehetra amen.
Halleluja. Raha koa manonona anao androany amin'ny anaran'i Jesosy fa mpandresy ianao manomboka androany. Halleluja. Mpandresy ianao manomboka androany. Mivonona. Tena teneniko anao androany hoe mivonona sady ianao amin'ny fandresena mezinezina. Mihoatra anao izay eritreretinao. Mihoatra anao izay mba eritreretinareo menakavy kely ireo. Halleluja. Tain'Andriamanitra mihoatra lavitra ny ianareo. Tsy fandresena tsotsotra no manin'Andriamanitra asianao fa le fandresena mampiorakoraka, le fandresena mampihikika fiderana an'Andriamanitra reny, le fiderana mampihikika aleloia. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata fa andalo an'izany daholo isika amin'ny herinandro io, ho fandresena tena mezinezina, tena mampihika aleloia no lalovantsika rehetrarehetra. Izay rehetra tonga manatrika eto izy androany, raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany tsodrano zany, fa ianao io dia andray fandresena mezinezina amin'ny herinandro io. Tsy fantatro ny zavatra andrasanao a. Farapakely ny avy eny amin'ny zavatra nieritreretinao avy io. Misy aminareo ireo mety miandry zavatra ivoaka, mety miandry facture mivoaka nareo eny anivon'ny asana azay ataonareo eny amin'ny fanjakana sy ny sisa. Misy aminareo ireny a mivarotra zavatra, misy aminareo ireo mety mivarotra zavatra dia mety tsy fantatro
mety 1 million de franc le zavatra amidinareo ozy nareo na de mba 800 ary tsy maninona fa tsy mivarotra ny 800 ianao fa raha kely indrindra mivarotra ny 1400 ianao 1 million 400 ianao ohatra zany teneko anao zany satria tsy mpandresy ny tsofanarana anao androany fa mihoatra noho ny mpandresy raiso zany raha raisinao amin'ny finoana zany dia ho tanteraka aminao tena ho tanteraka aminao inona ny fandresena eritreretinao androany inona le fandresena mba nofinofisina menakavy androany ndao petraksika eo amin'i Jesosy fa mihoatra noho ny mpandresy ny anaranao mihoatra noho ny mpandresy ho any anaranao misaotra Jesosy tena misaotra Jesosy misaotra anao satria fantatro fa tsy tonga fotsiny taminay ty teny ty androany fa anao zavatra indray ianao eny isoranay anao na dia mety hoe nisy ary fahababoana teo amin'ny fiainanay tamin'ny herinandro ity fa raha tsy babo Davida Jehova tsy nahababo ary navelanao ho voababo mba hahafahany maka ny babo eo ampelantanany na babo azy misaotra Jehova mihoatra lavitra anao izay nieritreritinay tokoa ataonao eo amin'ny fiainanay mihoatra lavitra satria ianao ilay Andriamanitra manao mihoatra noho izay nieritreritinay dia ho tanteraka aminay ane zany Jehova ahatsapany zany izay rehetrarehetra fa Andriamanitra tena manao mihoatra lavitra noho izay nieritreritinay no ataonao eo amin'ny fiainanay misaotra Jehova Andriamanitra tsofoko rano niza tonga eto izy androany niza tonga eto izy androany ninona endrika fahababony zany olona izany mambabo zany olona zany manomboka eto hambabo zany olona zany manomboka eto ary tsy isolatsaka zay rehetra tonga teo amin'ny tsy nisy anombinana ny eo amin'ny pelantanany fa mitombo mihoatra noho izany no raisiny Jehova Andriamanitra misaotra ray eo tena andre fijona vavolombelona indray zay amin'ny herinandro io Jehova Andriamanitra fa raha tamin'ny sabata teo ry havana malala nisy vavaka spesiala natao dia tena eniko anareo fa tena raha za manokana dia tena feno fahafapo ny foko tena feno fakasitrana an'Andriamanitra satria dia saika zay rehetra nentinambavaka zay zahako mahafantatra ny olona rehetra nentinambavaka teo tamin'ny sabata lasa teo saika efa nijory vavolombelona daholo izy ireo ny teny hoe ilay zavatra nitondranam-bavaka dia efa nivaly ka dia mba mihoatra lavitra noho izany Jehova Andriamanitra isoranay anao izay rehetra nataonao tamin'ny herinandro ity fa mbola isoranay anao sahady izay ho ataonao manomboka eto indray Jehova Andriamanitra misaotra fa fantatra efa tsy niteny an'izany ianao raha tsy hanao zavatra fantatra efa matoa ianao niteny an'izany taminay teto dia tena hanao zavatra ianao amin'ny herinandro hanao zavatra ianao manomboka eto Jehova ny ara-panahinay koa Jehova Andriamanitra tena tianay ambabo indray koa zay Jehova Andriamanitra tena tianay koa Jehova Andriamanitra tsy ny zavatra ny nofy ihany fa amin'ny ara-panahy ambabo koa zay Jehova Andriamanitra dia hanao mihoatra lavitra andresy mihoatra lavitra izay misaotra Jesosy dia raha laza saotra voninahitra ho anao Jehova Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay betsaka ny tsy voalazanay fa araka ny vavaka ataonay foana Jehova Andriamanitra hoe mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay satria Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra nge ianao Jehova dia mihoatra noho izay mba nieritreretinay ho ataonao eo amin'ny fiainany tsirairay avy ho voninahitra ny anaranao rery any Jehova Andriamanitra misaotra Jesosy malalo dia volisitsafana faritra amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka ikasika tsy afaka angalatra tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto aza ny tsodrano rehetra teto tsisy azony devolitsaingohany zany na dia ray ary ho tanteraka amin'ny olona tsirairay avy izay nandray an'izany misaotra Andriamanitra halleloia amen hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao dia andao ampandrotsika ny rabavitsika Fabiola Rasoanirina hivavaka ho an'ny firenena teny tompo ranabavy Fabiola anao ny fitenenana Halleluia dia makasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana dia efa hitopy nareo mianakavy dia efa hitopy ihany koa sikala rehetrarehetra izay fanaraka tsapaka ity fandaharana andramo fahizao aty radio na vavaka fiambenana dia mbola hiara hivavaka ritsika marana ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenentsika ry Jehova Andriamanitra rainay izay tsara indrindra io tena misaotra anao izay no ny fitiavanao anay misaotra anao ny tantananao ny ara-connexionnay fa mbola tanteraka sy lapizary ny fomba afaka izay nataonay tamin'ity vavaka fiambenana andro avy izao misaotra anao izay Jehova Andriamanitra amin'izany tantananao anay sy ny fitiavanao anay fa mbola tanteraka ka sy labrazy lany fotoana izany tena hoe misaotra anao amin'ny teny izay nampitodraina fanofinao tena mampahery anay tokoa ary tena hoe tsy mpandresy fotsiny rehefa tena hoe mihoatra manotra noho ny mpandresy zahay avy amin'ny lalanao Jesosy Kristy tompony sabata
misaotra Jesosy malalo, ninona Jesosy malalo niendriky fahababoana eo amin'ny fiainanay, mety mandalo olana izay, mandalo ady sarotra araka ny teninao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa maty-pifazaha efa nareo zao tontolo izao. Tena mankasitraka anao Jehovahandriamanitra, tena hoe manoatra ny mpandresy koa izay avy amin'ny lalanao Jesosy Kristy sabata, indrindra izay tonga nanatrika izao fotoana mba afaka izao Jesosy malalo, tena hoe avoako mpandresy, manoatra ny mpandresy Jehovahandriamanitra na dia mandahaly ady sarotra azy tsirairay avy, ampaherezo Jesosy malalo, ampaherezo avoaka mpandresy tsirairay avy Jehovahandriamanitra nanatrika izao fotoana mba afaka izao, indrindra fa izay miady torotra Jehovahandriamanitra ka dia misaotra anao zay Jehovahandriamanitra, tena hoe Andriamanitra be fitiavana toy ianao ary ianao dia tsy hamelanay hiady rery fa tena hoe hanampy anay ianao, hanamin'ny ady sarotra izay lalovanay Jehovahandriamanitra, betsaka ny zavatra lalovanay kanefa dia matoky ianao zay Jehovahandriamanitra mizavaka rehetrarehetra fa ianao hiady ho anay fa dia kosa andina ka dia misaotra anao zay Jehovahandriamanitra izany teny mampahitsy izany. Voninahitra ny eo anao rery ihany Jehovahandriamanitra ary amin'izao fotoana izao koa Jesosy malalo dia tondram-bavaka ho an'ny firenenay, tsy mba miafina aminao zany firenenay izany Jehovahandriamanitra fa ianao ny malala sy mahafantatra ny zavatra izay mandoa ny firenenay, tena hoe anatin'ny fanitsana, anatin'ny olana maro samihafa Jehovahandriamanitra fa izao Jesosy malalo dia petraka teny am-pelatananao zany firenenay izany mba hovoaka ho mpandresy ary manoatra ny mpandresy koa zany firenenay izany, tsinjovo manokana Jehovahandriamanitra izay any amin'ny hopitaly, indrindra fa anatin'ny tsy fahasalamana Jehovahandriamanitra, tena hoe avoaka mpandresy ihany koa amin'izany aretina izany fa tena hoe hanana fahasalamana Jehovahandriamanitra, tsinjovo manokana ihany koa ny kamboty izay tsy manan-kialofana, izay tsy manan-kanofoanana Jehovahandriamanitra, tsinjovo manokana tena hoe hovoaka mpandresy Jehovahandriamanitra ny fahasahiranana izay mandrozy ireo tsinjovo manokana ty Madagasikara anay Jehovahandriamanitra, tena hoe ianao anay Jehovahandriamanitra mitantana sy iaro izy ireo Jesosy malalo ka dia herirao mbadelatao Jehovahandriamanitra, tena hoe hovoaka mpandresy zany firenenay izany, apetraka efina ampelantananao Jehovahandriamanitra ny tena tsirairay avy fa tena hoe hovoaka mpandresy amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny zavatra izay sedrenay eo amin'ny fiainanay ka dia misaotra anao zay Jehovahandriamanitra, voninahitra ny eo anao rery ihany, betsaka zavatra izay tsy voateny mivavaka izay hitanao fa masoa anay dia tanteraho eo amin'ny fiainanay izany, misaotra anao zay Jehovahandriamanitra ary amin'izao fotoana izao koa Jesosy malalo isaraketo zahay ny fanahinao masina ay Jehovahandriamanitra, ny taridalinanay, ny tananao mahery ny ombanay Jehovahandriamanitra ary raha toy izay amin'ny alina mangina izao Jesosy malalo ny anjelinao masina ihany koa dia tovy manodidina anay, iambina anay ary iatrika sabaty izay raha fitsy Jesosy malalo ka feny fanafianao, feny fitahiana sy fahasoavana avy aminao Jehovahandriamanitra ary roso sy tantany zay Jehovahandriamanitra amin'izao fotoana sabata masina izao, voninahitra ny eo anao rery ihany Jehovahandriamanitra hatany falao indrindra fa ho mandrafizay. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka andranam-bavatsika Fabiola tamin'izany mivavaka matsiro tena mamy misosasosa mihitsy izy mivavaka ho an'i Jesosy ny voninahitra dia misaotra ranam-bavy Fabiola, Jesosy amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana, misaotra anao rehetra nandray anjara, misaotra ny ranam-bavitsika Kodaleoni vavaka fanomboana sy Fabiola tamivavaka manifina, misaotra anao rehetra ihany koa tonga nanatrika teto raha tsy tetonareo dia nangigina rery teto izay. Raha mbola sika amin'irao lanitra Jesosy amin'ny latsinainy indray tsika mioneto anatin'ny vavaka fiambenana, vakansa moa ny andro zao dia mety tsisy aloha ny vavaka maraina izay atao mampionina mandritra ny tapabolana satria vakansa ny andro dia atao trano daholo ny ankizy fa ny vavaka fiambenana dia misy isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma, isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto Frantsa. Raha pitso ny fotoanantsika amin'ny sivy maraintsika dia efa miaraka eto miaraka amin'izy rahalahy Tojo sy rahalahy Jonathan amin'ny commencement akira sy famitinana ny toroteny dia aorianan'izay ho anareo izay maniry mba hanatrika an'izany atao hoe commencement dia afaka miaraka aminay nareo mandefa SMP amiko dia mampidira Zoom dia miaraka tsika manomboka amin'ny folo sasana amin'ny 1:30 eo na amin'ny 1:30 sasana farafahatarany dia miaraka manao commencement tsika mivavaka, tena ho hitanareo hoe ohatrany ahoana moa zany afinaritra be ny fotoana. Dia amin'ny roa sasany kosa dia iverina eto izay anaty fotoam-bavaka sabata satria tsika moa dia olona mitandrina andro sabata dia tonga eto tsika amin'ny roa sasany tarika fotoana mampionina dia mitoroteny ny tenako dia farantsika ny fiderana mahafinaritra dia fiderana ny mpandresy mihoatra lavitra no mpandresy samy hita iny tompo raha pitsorantsika ameona ho an'i Jesosy ny voninahitra. Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com, aki radio point
radio 12345.com ny afahanao mihaino jabe akiradio samy tahiny toko daholo a manoroka mameantsika rehetrarehetra. Halleluja, amen.